Faly manatitra ny araba tokolay sy topoko vavy avy hatrany ary aloha dia omenanao ity ampiandohan'ny vaovao ireo lohateny isan'ny songadina mandritra ny ity fampahalalam-baovaontsika amin'izao takariva izao ity. Niditra an-tanety tao amin'ny atsimo andrefany nosy androany ilay rivodoza Arionary vinavinaina ny ivoaka ny an-dranomasina raha ampitso marainany amin'ny distrikana Ambovombe izany. Ny Amboadidy ny mpanao politika tamin'ny taona 2024 iny raha nambara ny avy eo anivon'ny sehatra fanaraha-masiny fanampirenena na sefafi na teo amin'ny lafiny famohanany firenena amin'ny krizy na ny lafiny fividianana na ny fiarovana ny mponina sy ny tsy fanarahana akaiky ny fandrana ny tsokosokony andramena izany. Moatsarain'ny firaisan-kina ny andriam-bavilanitra malagasy kosa ny rovany ilafy no ity toerana ity tsy dia mbola be pahalala loatra. Tokolay sy topoko vavy manasanao anaraka ny atsiam-piriam-baovao antsika hatramin'ny farany avy hatrany moa dia ny lafiny toetrandro izay no entintsika anokafana n'izao fampahalalam-baovao izao. Niditra an-tanety tao amin'ny morontsiraka atsimo andrefany nosy teo anivon'ny Cap Saint-Vincent ilay rivodoza Arona ary vinavinaina ivoaka ny an-dranomasina raha ampitso maraina ny amin'ny distrikana Ambovombe omaivana moa ny fiantraikany ity rivodoza ity aty amin'ny faritra voan-tany indrindra ny eto Antananarivo raha araka ny fanazavana nentina Andriamatoa Newsman de Priscoff teknisiany eo anivon'ny sampana mpamantatra ny toetrandro eo ambony micro aniravaka Andriamanalina sary ny Mamy Rasoanaivo kosa. Asika rivodoza amin'izao fotoana zao rehefa miditra maraina tamin'ny enimoriva tany amin'ny 20 kilometatra atsimon'ny tanànan'ny Morombe dia amakivaky ny distrikany Toliara amin'andalo amin'ny 20 kilometatra tsinanany Toliara dia iazony distrikany Bekily ary ivoakana ny distrikany Ambovombe izy rahampitso maraina. Rehefa niditra an-tanety izy tamin'ny mbola cyclone dia mihena miandalana izy amin'izao fotoana zao afa lasa forte tempête tropicale kanefa mbola mitondra rivotra mahatratra 500 km isan'ora sy tafio-drivotra 500 km isan'ora. Mandritra fandalovana-tia dia mbola ikitsy ny morana arahana tafio-drivotra ary koa mbola isam-boravoara ny ranomasina amin'ny morontsiraka atsimo-notsiny ka noho izany mbola manankery daholo ny filazana lozany atao ho an'ny distrikta manaraka reto distrikta Ambovombe Toliara voalohany sy faharoa Miampy Ampanihy Betoky Sakara Benenitra Bekily Beloa Tsiombe Ambovombe ary Amboasary Atsimo sy Taolagnaro. Filazana loza manambana ho an'ny distrikta Manja Morondava Ampazoava Beroroa Iosy Betroka Iakora Medongy Atsimo Vandiandrano ary Befotaka. Filazana fanerana ho an'ny Mahabo Ikalamavony Fianarantsoa voalohany sy faharoa Ambalavao Ikomo Ivohibe Vondrozo Manakara Vohiteny ary Farafangana. Zay boka mikasika an'izy ity fa saingy tsara ampatseviny alina dia somary voalaza amin'ny fanerana antsika fa andalovan'ny rivotra sy orana no antony anomezana ho an'ireo distrika mikasika ny filazana fanerana.